Ho ampitombona mandrakariva ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray ao amin'ny Jesoa Kristy zokonay. Ilay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, izay mamelombelona no famampananay ka mamangy anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao mamangy anay isa-tokantrano isam-batan'olona, amin'ny toerana rehetra izay misy ny mpandre izao tenin'Andriamanitra izao. Misaotra anao mampahery ny fiangonanao, mampahery ny tsiraray avy, afaka mahazo fampaherezana amin'ny teninao. Misaotra anao ilay Andriamanitra tianay, manakaiky anay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny tenin'io ty ary dia mialoava amin'ny alalan'ny fanainao masina ho am-pony tsiraray avy, handray ny teny tsara izay omenao anio. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokonay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny epistily faharoa nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty, toko 7, ny 4:7 hatramin'ny 7:10 riavana ny mofinaina voalahatra ho antsika anio. Timoty faharoa toko 7, ny 4:7 hatramin'ny 7:10 farany. Vakiana ary amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala ho ny Tompo ity mofinaina ambany masontsika ity, dia mampiseho amintsika indray ny hasina maneho ny maizy azy ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina, na azo atao koa hoe ny filazantsara. Misongadina eto izay maizy azy ny filazantsara. Hitantsika eto ny mahazava-dehibe ny tokony iainan'ny mpino ny filazantsara, iveloman'ny mpino ny filazantsara, fa maninona ny filazantsara no zary lasa aina ho an'izay mahazo azy, maninona ny filazantsara no ambara fa fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Satria ambara n'izao tenin'Andriamanitra izao ny mahazava-dehibe ny fiainana amin'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra. Andeha ary ho jerentsika voalohany fa ny filazantsara dia mampitombo amin'ny finoana. Ny filazantsara dia mampitombo amin'ny finoana. Tsaroantsika tsara fa ny apôstôly Paoly manoratra ho an'i Timoty. Timoty zanany amin'ny finoana. I Timoty dia olona efa notezaina tamin'ny soratra masina, nobeazina araka ny lalàna jiosy ary araka ny soratra masina sy ny fomba kristianina rahateo. Tena nandany fotoana betsaka tamin'ny fitezana an'i Timoty, tamin'ny filazantsara ny reniny sy ny renibeany. Efa hitantsika any amin'ny toko voalohany, ny 15 izany manao hoe: fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa rehibenao sy Eunika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Efa notezaina hatry ny fonom-bola kely
araka ny soratra masina, araka ny filazantsara i Timoty. Fa ankehitriny kosa dia efa zary lasa mpitondra fiangonana izy, ka amin'ny mampitondra fiangonana azy dia ny soratra masina mandrakariva no tokony iainany hitombony amin'ny finoana izay efa nananany teo aloha. Izany hoe zany, mila kolokoloana mandrakariva izay efa azony, izay efa nananany. Mila mitombo mandrakariva amin'ny finoana kristianina izy, ka ny soratra masina no mampitombo azy, ny filazantsara no hitombony amin'izany finoana izany. Izany no hitantsika eto itenenan'i Paoly azy manao hoe ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao. Misy ny efa noraisina hatrin'ny fonom-bola kely, dia izay noraisina hatrin'ny fonom-bola kely izay no tehirizina mandrakariva, ampitomboana mandrakariva amin'ny alalan'ny soratra masina. Misy fotoana mantsy ny olona riavana, misy fotoana ny olona fonom-bola zaza dia niaina tahaka ny zaza, fa rehefa tonga kosa ny fahalehibiazana dia ialana ny fahazazana. Paoly apôstôly ohatra dia niteny manao hoe ronono no nomeko anareo taloha, satria fonom-bola zaza amin'ny finoana dia ny rononom-panahy no mahavelona ny mpino, fa rehefa tonga kosa ny fahalehibiazana dia sahaza ny vetikanina amin'izay, ka ny vetikanina izay ambara dia izay hitarihan'ny soratra masina mandrakariva. Io soratra masina io zany araka ny sokajy taona, araka ny sokajim-pahalehibiazana, dia ampy ho an'ny sokajin'olona rehetra, ampy ho an'ny sokajy taona rehetra, iainan'ny sokajin'olona rehetra ny soratra masina. Raha misy olona te hitombo amin'ny finoana dia ny soratra masina no ivelomany mandrakariva. Arak'izany rehavako malala, izao tenin'Andriamanitra izao dia tena manaisotra ny fiheveran-diso ao anatintsika tsiraray avy, indrindra ho an'ny ankizy na tanora. Manala izay fahadisoana diso ao anatintsika mieritreritra manao hoe hianatra katekômena amin'izay tsy mianatra sekolalahady intsony ohatra, na misy mieritreritra fa rehefa mpandray fanasan'ny tompo dia tsy mila miditra amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra intsony. Tsia, dingam-piainana izay tsy maintsy alehan'ny mpino ny katekômena sy ny mampandray fanasan'ny tompo, fa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra kosa dia ho an'ny sokajy taona rehetra, ho an'ny olona rehetra. Ka na katekômena ianao, na mpandray fanasan'ny tompo ianao, na katekista ianao, na mpitandrina ianao, na dekônina ianao, na mpandray fanasan'ny tompo ianao, dia mbola mianatra tenin'Andriamanitra mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra ianarana no mampitombo amin'ny finoana. Tsika manko voamaly no resaka fa ny tenin'Andriamanitra no loharan'ny finoana. Noho izany ny fianarana tenin'Andriamanitra no mampitombo ny finoana ao anatintsika. Arak'izany marina amintsika koa ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao. Mianara, mahareta amin'izay zavatra efa nianarana, amin'ny tenin'Andriamanitra efa nianarana, ny amin'izay efa ninoantsika momba ny soratra masina, ka hitombontsika amin'ny finoana mandrakariva. Fa tsy izany ihany no tombotsoa hitantsika ateraky ny filazantsara eto, fa ambara ihany koa fa ny filazantsara dia mahasoa ho amin'ny fahatsarana. Ny filazantsara dia mahasoa ho amin'ny fahatsarana. Rehefa mamaky ny 19 sy ny 17 isika dia mahita fa manao toy ivakana ny tombotsoa azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny soratra masina. Ho mantsy ny voalaza manao hoe izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, mahasoa ho fandresen-dahatra, mahasoa ho fanotsiana izay diso, mahasoa fitezana amin'ny fahamarinana, mahasoa hatanteraka ny olon'Andriamanitra, mahasoa ho vonona
amin'ny asa tsara rehetra. Zany hoe zany tsy misy afa-tsy ny hoe mahasoa ny ateraky ny soratra masina. Raha amboarina amin'ny teny hafa zany dia hoe tsy misy faty antoka ny mianatra ny tenin'Andriamanitra. Paoly apôstôly manoratra ho an'ny Timoty izay nitondra fiangonana eo anatrehan'ny fanenjehana ny fiangonana, eo anatrehan'ny fampianaran-diso, dia vahaolana anankiray lehibe naroson'ny apôstôly Paoly ny fiorenana tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Hay zany io soratra masina io ihany no mahavita miady amin'ny fanenjehana. Io soratra masina io ihany no mahavita miady amin'ny fampianaran-diso. Ny mpanompon'Andriamanitra izay enjehana dia tsy mila manohitra ny fanenjehana izay mahazo azy, fa ny tenin'Andriamanitra no miady aminy. Ny mpanompon'Andriamanitra izay hiara-ny fampianaran-diso dia tsy mila miady loatra amin'ny fampianaran-diso, fa ny tenin'Andriamanitra no miady ho an'ny tenany amin'ny fampianaran-diso, arak'izay hitantsika eto fa mahasoa izy ho fandresen-dahatra sy ho fanitsiana izay diso. Revako malala ho ny tompo ambara eto zany fa tombom-barotra avokoa, tsy misy faty antoka ny ateraky ny fifikirana na ny faharetana amin'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra. Arak'izany dia antsoina ihany koa ny mpino hivelona sy hiaina amin'izany soratra masina izany, andehanany mpino eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra izay miseho anoloany, hiveloman'ny mpino na mpitondra fiohavahana na ny ondrin'Andriamanitra rehetra, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mamelona ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra no mitarika ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra no miaro ny fiangonana, ary ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ny fiangonana. Tsy hanana fanahiana lava ny amin'ny momba ny fiangonana isika, fa an'Andriamanitra izany. Tsy hanana fanahiana lava momba ny ho avy ny fiangonana, fa azontsika antoka fa ny olona manana faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny soratra masina, dia Andriamanitra kosa no hiantoka ny ho avy ny rehetra. Arak'izany dia manana fanantenana isika ry havana, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no hitahian'Andriamanitra ny fiangonana, ao amin'ny soratra masina no androtsahan'Andriamanitra ny fahasoavany ho an'ny fiangonana, ka hitombony ny fiangonana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra rahateo. Dia ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tombony azo avy amin'ny filazany tsara avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havana. Raha eo misaotra sy mideranao zahay, mankalazanao manokana no ny amin'ny teninao izay nomenao ho tombotsoa ho anay, ny filazantsara nomenao hitombonay amin'ny finoana, hikolokolo anay ara-panahy, ary hiaro anay amin'ny fotoana sarotra aza indraindray. Misaotra anao izay Tompo no ny amin'ny teninao izay nomenao ho mpitari-dalana anay amin'ny toe-javatra rehetra izay hiainanay. Misaotra anao Tompo ny amin'izay hitarihanao anay mandrakariva, ary ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho amin'ny asa fampielezana ny Baiboly Malagasy, indrindra amin'izao akatoko ny alahady ny Baiboly Malagasy izao. Ianao Andriamanitra hitsinjo ny asa fampielezana ho an'ireo izay mbola tsy mahita, tsy mahalala, tsy mahafantatra ary tsy manana izany. Ianao hitsinjo ny fanelezana ny Baiboly maneran-tany, manerana izao tontolo izao, ary hitsinjo manokana ireo fikambanana mampely Baiboly Malagasy, ny fikambanana mampely Baiboly eran-tany amin'izany asa lehibe izany. Mba ho vonto ny filazantsaranao tokoa Tompo ny nosy Madagasikara sy ny olombelona rehetra. Tahinao ireo mpiara-miombona antoka samy hafa, ireo mpanohana rehetra na ara-bavaka na ara-teknika na ara-kolona na ara-bola.
ianao Andriamanitra ny hitsinjo mandrakariva ny firoborobony izany asa izany. Fa mivavaka manokana ihany koa izay Tompo amin'ity androany ity, ho an'ny isan-tokantrano, isam-batan'olona, ho an'ny mpivady rehetra, mpifankatia rehetra amin'izao akantoko ny andron'ny mpifankatia izao, mba tena iorina tsara sy iorina mafy ao aminao Jesosy anie ny fitiavan'ny mpifankatia, ny fifankatiavan'ny mpivady, ary ianao hanolotra ny sahaza ho an'izay mbola mangataka izany, ary ianao hampiorina tsara ho an'izay efa mitoetra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany, fa ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.